dia manameloka tanteraka ny fandratsana mahazo anareo zao zay nataony mpitandro filaminana. Fa tsy fanjakany baroa na fanjakany zay be ozatra fa misy lalàna mifehy azy. Famoriam-bahoaka tsy nahazo analalana, fanakorontanana ny filaminam-bahoaka, fampiasana haino amanjery sy tampazotra tserasera entina handranitana sy fanaovana fihatsiana, fampiasana herisetra amin'ny mpitandro filaminana, fandoroana sy fanimbana fananan'olona tsy mitovy hevitra politika indrindra. Mizara roa samihafa ny fanehoan-kevitra nanoloana ny savorovoro-tany Toliara omaly 9 aprily 2024. Ho an'ny solombavambahoaka avy eo amin'ny firaisan-kina ny avy eo amin'ny fanoherana dia manameloka tanteraka ny fandratrany mpitandro filaminana, fandratrandreo zandary ny vahoaka tsy manantsino. Mifanohitra amin'izay tanteraka kosa ho an'ireo solombavambahoaka maro anisa eny anivona teny meram-pirenena, solombavambahoaka Irmara raha ny marimarina kokoa. Manameloka tanteraka ny fandratrana ny mpitandro filaminana izy ireo. Manameloka tanteraka ny savorovoro izay nisy tany Toliara izay miendrika fanakorontanana ny fiainam-pirenena. Zany hoe tsy misy izay rarahin'izy ireo vahoaka maro no ratrain'ny mpitandro filaminana, ny vehivavy bevoka, ny zaza tsy ampitoana no ratrainy ireo zandary nanatanteraka ny baiko. Ndahoary. Nanao fanambarana io tolakandro ny solombavambahoaka avy eo amin'ny firaisan-kina ary ny solombavambahoaka sy teny Randrena Soloniaiko no nisolotena azy ireo. Hitantaratra ankehitriny ho izy fa voahitsakitsaka tanteraka ny lalam-panorenana ary manameloka tanteraka izany ny solombavambahoaka avy eo amin'ny firaisan-kina, ny solombavambahoaka avy eo amin'ny fanoherana. Manoloana ny tsy fanomezana alalana malalaka ny solombavambahoaka anao tatitra amin'ny toerana na alany azy. Nomelon'izy ireo ihany koa ny fanitsakitsahana ny zody vahoaka, tsy navelana natrika ny tatitra izay saika ataony solombavambahoaka izay nofidian'izy ireo hoy sy teny Randrena Soloniaiko izay nisolotena ny solombavambahoaka avy eo amin'ny firaisan-kina. Voalohany indrindra voakitsakitraka tanteraka ny lalam-pandorena, lalàna fehizoro ary ny fitsipika anatiny antemeram-pirenena. Didiny lalàna ny tenako izahay reto mahasombavambahoaka anay hanao tatitra amin'ny vahoaka zay mifidy anay. Zay député de Madagascar fa règlement intérieur misoloana tato ato zay dia amin'ny toerana voafidy anao. Fa ireto namana reto moa no tonga naloto. Ka eto dia manameloka tanteraka ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ataon'ny fitondrana tsy mamela anay solombavambahoaka hanao tatitra amin'ny vahoaka zay mifidy anay. Raha izy hataonay eo koa nandeha hivory raha tsy miheno ny vahoaka izay nifidy anay izahay ny fitaraina na raha maharary azy na raha tadiavina izay zavatra. Fanampin'izay manameloka tanteraka ny fandratrany mpitandro filaminana ny vahoaka tsy manantsiny. Ny arany rehetra nahita ny daroka bomba lacrymogène, ny fisamborana ary ny daroka maro samihafa izay nataony ireo zandary. Melohin'ny solombavambahoaka avy eo amin'ny firaisan-kina ny fandratrana vahoaka, fidaroana vahoaka ary ny fanitsakitsahana ny zon'izy ireo hitaraina amin'ny solombavambahoaka izay nofidiny. Melohin'ny sy teny Randrena Soloniaiko ihany koa ny fanitsakitsahana sy ny tsy fanomezana asina ny fitsarana ao an-toerana ao Toliara raha ny marimarina kokoa. Melohina ho izy ny fitondrana ireo zaza tsy manantsiny ho tsaraina any Antananarivo renivohitra na koa any Fianarantsoa hoy sy teny Randrena Soloniaiko. Dia manameloka tanteraka ny fandratsana mahazo anareo zao zay nataony mpitandro filaminana. Ny mpitandro filaminana tompoko dia natao hiaro ny vahoakany sy ny fanana, fa tsy natao handratra, tsy natao hamono
ary reo vahoaka mitady ny zony satria manana ny solombavam-bahoakany izy izay misolotena azy raha-pirenena no atao izy manaraky n'izay dia fefa manameriko tanteraka koa ny fisamborana any olo tsy manatsiny reny zay nitaky ny zony ary indrindra eto ny tenako averiko indray ty teny ty manameriko tanteraka ny fandefasany zanaky ny Toliara ho tsarainy any a Fianaratsoa na any Tananarivo. Zavatra mampagaga dia izao fa maninona ireo kriminel ireo dahalo nitsaraina teto Toliara reo olona tena danger ho an'ny vahoaka reo fa maninona reo tsy nalefanareo any fa maninona le olona tsy manatsiny mitaky ny zony miteny mamoaka ny heviny no rehefa misy zavatra miseho eto dia alefany Antananarivo. Tsy ny andrelakory ireo solotena avy eo amin'ny solombavam-bahoaka ny Irmar fa tonga dia nanao valikafatra nanao fanambarana ary nampiseho fa izy ireo no tompo-pahefana izy ireo no tompo-tanàna eto Madagasikara. Araka ny hitantsika amin'izao sary izao dia solombavam-bahoaka Milavonjy Andreas Philobert no nitondra tenin'izy ireo namaky teny rano marimarina kokoa. Ho antsika izay nanaraka nyity fanambarana ity dia hita taratra fa tena sahirana tokoa ity solombavam-bahoaka ity namaky ny fanambarana voarakitra tao anatin'ny taratasy fa so ihany fa azony rehetra ny teny ambara. Nilaza izy ireo tao anatin'ity fanambarana ity fa tsy fanjakany Baharoa eto Madagasikara na koa hoe tsy fanjakany Beozatra fa tany tandalana ny eto amintsika. Tsy misy olona ambony lalàna na inona ny sata mifehy azy ho ity solombavam-bahoaka ity tao anatin'ny fanambarana. Nampiseho izy ireo tao anatin'ity fanambarana ity fa naharary azy ireo ny faratrany mpitandro filaminana sy ny faratrany ny fananan'olona nandritra ny hetsika sy savorovoro tao Toliara. Fa tsy norarain'izy ireo kosa ireo vahoaka naratra noratra ny zandary rano marimarina kokoa nandritra ny savorovoro tao Toliara. Ny tena maharary azy ireo dia ny savorovoro miendrika fanakorotanana ara-politika izay ahina mafy hiteraka fanonganam-panjakana. Maharary azy ireo ihany koa ny faratrany mpitandro filaminana raha nyity fanambarana ity no naratsika ankaiky ndahoary. Fa tsy fanjakany Baroa na fanjakany zay Beozatra fa misy lalàna mifehy azy. Tsara ambara fa tsy misy olona ambony lalàna eto na inona toerana misy azy na inona sata mifehy azy dia samy mifeheziny lalàna. Manoloana ny toe-draharaha misy tao Toliara famoriam-bahoaka tsy nahazo analalana, fanakorontanana ny filaminam-bahoaka, fampiasana haino aman-jery sy tampazotra tserasera entina handranitana sy fanaovana fihatsiana, fampiasana herisetra amin'ny mpitandro filaminana, fandoroana sy fanimbana fananan'olona tsy mitovy hevitra politika indrindra dia manana didy ny berao maharitra sy ny solombavam-bahoaka maro anisa hampahatsiahy amin'ny solombavam-bahoaka tsirairay sy ny tompon'andraikitra isanambara tonga ny manerana nosy mahakasika indrindra ny lalàna mifehy zay voarakitra ao anatin'ny fitsipika anatiny na ny règlement intérieur ny anteny meram-pirenena. Nampatsiavin'izy ireo tao anatin'ity fanambarana ity fa misy fitsipika mifehy ny enanivony anteny meram-pirenena ka any amin'ny toerana nahalany azy ny solombavam-bahoaka no tokony hanao tatitra araka ny nambaran'izy ireo. Araka izany manameloka tanteraka ny fioaram-pefy sy ny fandikan-dalàna ny fandikana ny fitsipika mifehy eno anivony anteny meram-pirenena ny solombavam-bahoaka maro anisa araka ny filazan'izy ireo azy ny solombavam-bahoaka Irmar. Ao amin'ny andiny fahafito amin'ny roanjato dia milaza fa takina amin'ny solombavam-bahoaka tsirairay ny mampahafantatra sy manao tatitra isaky ny vita ny fotoam-pivoriana any amin'ny farim-piadidiana nahalany azy. Tsy azon'ny solombavam-bahoaka atao ny manao tatitra ho an'ny vahoaka ivelan'ny faritra izay nahalany azy. Noho izany
melohina ankitsirana ny fihoaram-pefy sy ny fandikana ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena ary ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Takianay ny fampiharana tsy misy fepetra, ny fanasaziana izay minia nanao izany na mivantana na ankolaka. Tsy azo ekena ny fanakarontanana ara-politika atao eto amin'ny firenena ka ialokalofana amin'ny filazana ho fiarovana ny vahoaka nefa fikasana ho fanonganam-panjakana ny ao ambadikin'izany. Miantso fitonina ho an'ny vahoaka ny Toliara ary ny vahoaka malagasy rehetra na dia eo ireo fikasan-dratsy ataon'ireo te-hamboly korontana eto amin'ny firenena. Masina ny tanindrazana, Madagasikara tsy maintsy mandroso. Raha nanaraka ankaiky ny fanambarana izay nataon'ireo solombavambahoaka maro anisa inanivon'ny antenimieram-pirenena, solombavambahoaka Irmar, solombavambahoaka ny Volomboasary, dia mahatsikaritra isika fa tsy misy lanjany amin'izy ireo ny fitarainan'ny vahoaka ao Toliara izay manohitra tanteraka ny fakanan'ny tanin'izy ireo, famotehana ny hoavin'ny taranak'izy ireo amin'ny alalan'ny fitrandrahana ny fasimainty ao Toliara. Tsy misy lanjany amin'ireto solombavambahoaka ny Irmara reto ihany koa ny raha nalatsaky ireo mpitandro filaminana, ny olona noratrainy ireo zandary nandritra ny savorovoro tao Toliara. Fa inona ny tena maharary azy ireo dia ny voalohany ny fandratrana ny mpitandro filaminana, fandratrana ny fitaovan'ny mpitandro filaminana ary ny fanozongozonana ny sezan'ny filoha Andry Rajoelina. Izay ny maharary azy ireo. Ankoatr'izay dia tsy misy irarahin'ny solombavambahoaka ny Irmara ny maharary ny vahoaka ankehitriny. Niteraka resabe ity fanambarana izay navoaka ny andrim-panjakana antenimieram-pirenena ity, izay nosoniavin'ny solombavambahoaka na filohan'ny antenimieram-pirenena ankehitriny Tokely Justin ity hoe tsy mahazo manao tatitra ivelan'ny faritra izay nalany azy ny solombavambahoaka. Fanehoan-kevitra roa samihafa no arahantsika. Ny voalohany fanehoan-kevitry Patrick Raharmanana tao amin'ny page Facebook antenimieram-pirenena teboka roa. Tsy mahazo manao tatitra ivelan'ny faritra izay nalany azy. Manamafy amin'ny alalan'ny noty nivoaka androany alatsinainy 7 april 2024 ny filohan'ny antenimieram-pirenena Tokely Justin fa tsy mahazo manao tatitra ivelan'ny faritra nalany azy ireo solombavambahoaka araka ny andininy fa 7 sy 200 ao amin'ny fitsipika ao anaty mifehy ny antenimieram-pirenena. Raha tsorina izany hoy Patrick Raharmanana dia mahazo manao tatitra amin'ny vahoaka ny Toliara ny solombavambahoaka sy teny Randrianasoloniako izay lany tao Toliara voalohany sady filoha lefitry ny antenimieram-pirenena fa ireo député nasaina kosa dia afody vava mihaino toy ny olon-tsotra rehetra. Samia tsara hoy Patrick Raharmanana tao amin'ny page Facebook. Ataoko ngamba fa mazava zay, tsy misy anampina ary tsy misy analana. Toy izao kosa ny fanehoan-kevitra tao amin'ny gazety Tia Tanindrazana tao amin'ny page nisy ireo. Revingadra ara-politika no lohateny ngezabe etsy ambony. Mbola misy asiny ve ny lalam-panorenana? Lalam-panorenana andininy fa 7 mapara 2010 fidiny daolobe iasa mandritry ny 5 taona amin'ny alalan'ny latsabato mivantana ny mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena. Ny mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena dia mitondra anarana hoe solombavambahoaka ny Madagasikara. Fitsipika ao anatin'ny andininy fa 700 Irmara 2024 tsy azon'ny solombavambahoaka atao ny manao tatitra ho an'ny vahoaka ivelan'ny faritra izay nalany azy. Tia Tanindrazana sary fanehoana hoy izy. Raha ravina ireny fanehoan-kevitra roa samihafa ireny dia mazava zany fa ara-dalàna tanteraka ny famorim-bahoaka izay saika ataon'ny solombavambahoaka sy teny Randrianasoloniako tany Toliara. Mazava ho azy fa mifanohitra tanteraka amin'ny lalam-panorenana ny fanakanana ny hetsika tatitra izay saika ataon'ny solombavambahoaka tany an-toerana tamin'ny omaly 9 aprily 2022. Raha lazaina fomba hafa dia zao: tsy ara-dalàna ny fanakanan'ireo zandary mpitandro filaminana ny hetsika izay saika atao tany Toliara omaly 9 aprily 2022. Ho antsika izay mbola tsy maharaka dia toy izao ny toe-java-misy omaly 9 aprily izay niteraka savorovoro
noho ny herisetra izay nataon'ny zandary sy ireo pôlisy sy ny maro hafa omaly naoary. Miady rery ny vahoaka ny Toliara, tsy misy piay, tsy misy piaro. Ny zandary sy ny pôlisy tokony hiaro ny vahoakany sy ny fananany no lasa mandray ny vahoaka ny Toliara ho fahavalo, mandray ny vahoaka ny Toliara ho mpanakorontana. Ny miaramila tandroka arony vozona, tsy hita popoka, tsy fantatra aiza misy azy ireo manoloana ny fisedrana mafy izay mahazo ny vahoaka. Nandeha ny fitifirana bomba mandatsa-dranomaso na lacrymogène. Mampalahelo fa maro ny naratra. Ny tena loza dia ny vehivavy bevoka lasibatry ny bomba mandatsa-dranomaso, ary nisy ihany koa ny zaza tsy ampy taona naratra vokatry ny fandatsana bomba mandatsa-dranomaso nataony zandary. Fanontaniana tsara petraka dia zao, atraiza ny fahamarinan'ny tenin'ny tompon'andraikitra ambony eo amin'ny zandarmeria hoe namanareo ny zandary, azy itokina ny zandary ary miaro ny vahoaka sy ny fananany. Atraiza zany rehetra zany? Toy izao hitantsika amin'izao sary izao ny fisamboran'ny zandary, ny ray tamin'ireo ny tokona sy nidina an-dalambe tamin'ny androany 9 aprily 2024. Araka ny hitantsika izao dia tsy namany vahoaka ny Toliara zandary, fa fahavalo no andraisan'ny zandary ireo vahoaka. Ho antsika izay mbola tsy maharaka, tsara ihany raha fitiantsika amin'ny ankapobeny ny toe-java-misy androany 9 aprily 2024. Raha resana amin'ny ankapobeny ny toe-java-misy androany dia zao: nikasa ny iona amin'ny vahoaka ny Toliara, ny solombavambahoaka sy teny-randrenasy Soloniaiko, filohan'ny lefitry na teny meram-pirenena fahavito. Tonga tao Toliara saika hanotrona n'ity fioanam-be amin'ny vahoaka ny Toliara ity ny solombavambahoaka ny firaisan-kiny. Ny OMC moa tsy tery lalana, ny zandary tsy tery lalana, ka nobanan'izy ireo ny toerana manodidina ny solombavambahoaka sy teny-randrenasy Soloniaiko. Zany hoe tsy misy mahazo mivoaka ary tsy misy mahazo miditra, ary saika efa atao amin'ny teny-randrenasy Soloniaiko daholo ireo solombavambahoaka avy amin'ny firaisan-kina, mazava ho azy fa tsy tafavoaka. Toy izao hitantsika amin'izao sary izao ny fifampiresahana teo amin'ny solombavambahoaka firaisan-kina sy ny zandary. Ndao hainotsika kely zany. Fa député amin'ny place na halany anao ka tsy misy lalàna zany tokony ahafahanareo koa zany mananay tsy mahazo atao amoro vahoaka dia zay koa mampisy ela ka zanay mandeha zany manao akory fandehan'izay. mihitsy rehefa tsy mahazo lalàna. Zay zao handeha zao izy io sakananareo lalàna karakory koa zany hahafahanareo koa zany manaka ananay tsy mahazo mandehandeha. Ka tsy tragnonay eo hôtely misy anay hafa. Le gendarme retraité iny le nkavary iny nanao antsoavo anareo dia mba saitsy kely ihany satria tsy androany ihany ny andro e. Kikika aussi c'est le même genre. Généraly Tika police vai kikika sa tika samy malagasy sisy olonkafa fa samy malagasy mandalo koa ny fiaina ao dia une fois dia mba le conscience zany ampiasaina ihany fa tsy ampiasa ampananokana zay. Dia misaotra ihany izay raha faloha zany zay herina aloha zany fa izay manara-dalàna mampanao lalàna anay dia lalàna mihitsy no ahatonga anay eto sy ijononay fa rehefa izay moa zany hoe lalàna ho fantatrareo manino. Merci. Zay tena mosary izy io. Hitanareo mosary misondany tenareo matoa azy. Tsy marina zao. Zay moa zany dia efa renay izao. Fa le raha manahirana amin'ny raha ty zany
lafa zalahy TGV reo manao tsisy problème. Tsika miresaky zao amin'ny région Boiny agny fametraha samboady zany hoe solom-bavambahoaky mametsaky samboady amin'ny place nahalany azy tsisy problème angambany. Zahay eto invité tsy amenareo mivoaky tsy amenareo mandehandeha manahirana ny mieritseritsy an'izao karaha hoe fanjakana ny TGV raha ty lalagna ny TGV raha ty dia ankoatsin'izay tsy olombelo zany amin'ny firenena ty eto nefa nareo zany no mba nieritseretinay zany ho garant ny lalàna ndraiky fandriam-pahalemana amin'ny firenena ty. Il suffit nareo mba mitsanga hoe le tiako ambara zany tsy tokony hisy zany ny fanavakavana hoe reto député mahazo mamorolo reto député tsy mahazo mamorolo eto ne tsy raha misy raha hoe fanjakana zao Tananarivo fa tsy zahay eto invité hamory andeha hagnatriky tatitsy atao solom-bavamboaka sy teny ataoko angambany hoe tsisy raha mifanohitsy amin'ny lalàna agnatin'izay eto tsy resaky fitakia bazy toliara fatandro tsy fatao amin'ny devahoaka dia zay zany no manahirany anay hoe nareo zay tokony tavandraina hitandro an'ity filaminany ity nanjarinareo koa karazany fanetry be sagnatriany vava amin'ny fampandriany tany zany amin'ity firenenantsika ty eto dia ino zao tombotsoa izy eo hoe misy ampahany malagasy maro malahelo amin'izao fomba zao zao tsy hoe tenreriny fa mba tiako hovalianareo zay raha zay raha baiko nahazonareo hoe baiko magnaradalàna sa baiko juste hoe tanterahina fotsiny no nitoerana zay misy anareo satria moa tsy navelan'ny mpitandro filaminana ndao ataontsika hoe zandary satria moa tsy navelan'ny zandary ivoaka sy miditra manodidina ny toerany sy teny ny vahoaka sy ny ireo avy amin'ny firaisan-kina dia nanapa-kevitra ny vahoaka fa aka ny sy teny randrena solony aiko eny an-tranony ary teto amin'izay no nanomboka ny sakoroka nanomboka na erisetra ireo zandary mitifitra bomba mandatsan-dranomaso misambotra midaroka ireo vahoaka ny toliara na dia te ho azany tsy fitovian-kery ny ray manana basy ny ray tanampolo dia nahita taratra fandresena kely ihany isika toy ny nataonyity vehivavy ity nandaka ny zandary teo imasony satria mahatezitra sy mahasorena loatra ny zavatra ataony zandary tsy niraharaha izay basy teo ampelantanany ity vehivavy ity ary tsy niraharaha ny tanjaka ireo mpitandro filaminana fa ny azy dia nanamparany ny atezerany ny zandary teo anoloany ndao jeretsika kely zany satria mafana dia mafana ny toedraraha hitantsika fa manafika sy midaroka bomba hatrany amin'ny toeram-ponenan'olona ny zandary araka ny hitantsika ity dia maro tamin'ireo mpitokona maro tamin'ireo tsy mankasitraka zavatra ataony zandary no mangataka fialan'ny filoha Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana satria efa tsy mamely intsony avatra ampitandro filaminana raha mahantra Madagasikara mahantra amin'ny vahoaka nareo koa ahantra aza mieritreritra fa ho mpitandro filaminana mandrakizay nareo na eo amin'ny toerany mandrakizay eo Andry Rajoelina tsy eo mandrakizay Andry Rajoelina fa tsy maintsy hiala eo izy ary tsy maintsy miala eo izy tsy maintsy miala 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 miala
somary lavalava ihany raha ratsika hatramin'ny farany ny sakoroka izay nisandroany 4 aprily 2024 fa izay ihany no aratsika androany